Ange Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Ina, plus raffinée que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata. Lulchanao ni Fampalalam Vaovao. Recherchez-vous l'élégance, le prestige et le style inimitable? Venez découvrir notre boutique des marques Antanmen. Vous présente Ni Vaovao. Tsy azo antenaina sy ny fiovana momba ny voka-pividianana avoaka ny fitsarana avo momba lalam-pandrenina Eoropa ny politika na eo azy ireo kady samihafa napetraka ireo antoko politika amin'izao fotoana izao. Maro ny tsy fahatombanana hita nandritra ny fividianana ny 9 Novembre Eoropa naramaso. Ny fanjakana izay miezaka mividy Eoropa naramaso ny fividianana avy any ivelany anakona n'ireo tsy fahatombanana samihafa. Tsy ekeny intsony ny fitondran'ny vazaha ny Madagasikara ka ho verimaindro raha latsaka sainana fohy tamin'ny taona 7 teo anivon'ny anteny mirandray aman-dreny foko malagasy nanao fanambarana androany. Manjaka andalo amin'ny distrika Antsaratanàna ary voafeny mpitandro ny filaminana. Takalonaina miisa 2 sombo mahery ny 30 ny lasa andalo ny sabotsy teo ary mitohatra amin'izao ny fanarahan-dia. Anvelany sy adivana ny rano fisotro ao avaratra Ouganda, miamafy ny ahitany noho ny fiovany ny toetry ny andro. Ny taondasa olona miisa 700 farafakelo ny matony anohanana noho ny tsy fisian'ny vokatra avy amin'ny fambolena. Aterak'izay ny antsipriandreo. Ankafaliana hatrany tomboka lasy tongovavy no hitsidiany indray ny tokantranonao amin'ny tialety tonga soa. Atao anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao atena ny araba ary manasa anao ihany koa anaraka izany etỳ ampanimboana dia lanatsiny ny fahatarana. No lafo ny fanomanana fa herinandro vaovao sika hifarana ny volana Novambra taona 3 iditra volana Desambra ary amarana ny taona ihany koa anatin'izay. Inona avoaka ny seni anatena inona amin'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenina ny mpanara-baovao. Piralamy an'aly ireo ary toy ny vary sy rano antsatsy mifanary ary antanàna ihany koa tsy mifandao anatin'izay matoa an-dahatsoratra. Tsy manantena inona amin'ny ACC ny mpanara-baovao raha mivoaka mpifidianana avoaka ny ofisialy eo. Tsy anala baraka ny seni, mpiray tendro sy iray tarika aminy izy. Iray raha teo no tanjona. Savaranando amin'ny vokatra ivoaka iny nolazaina favonjy maika iny. Amoka sy anamafy izany, araka ny fomba fanaony, ampanaraka ny lalàny izany ny ACC. Tsy ho taitra na ho gaga amin'izany ireo kandida 12 hafa. Efa azo antoka fa fantany io. Tsy arary fona animbasaina amin'izany, ireo antsasamanila mahery, tsy nandeha nifidy, ireo pomba ny mpanohitra, satria efa nahalala zao, fanapahan-kevitra rehetra izao. Raha ny mpanohitra amin'izay no ivokeo, no mety atalanjona azy ireo. Tahaka ny mahazatra, aorian'ny fitaom-pifidianana tahaka izao, manao sisilany ny fanambarana, fanakianana sy tsy fanekena ny vokatra. Ireny raha teo ny toetra ara-politika, ny alohan'ny fifidianana. Lojika be izay tsy fanekena ny vokatra izay. Avoavo kokoa noho izany aza no ivoaka, ny amin'ny hoe, mihevitra iny fifidianana iny tahaka ny tsy misy, ireo kandida mpanohitra sy mpanaradia azy. Hevitra izay filoam-bara fahalany eo, tahaka ny tsy misy ve izany, ireo mpanohitra ireo, dia inona izany no ataony, ary inona no itranga. Efa ireny ny fanoherana teny an-kianja, misy fanoherana ambony latabatra, misy fanoherana anaty Facebook. Andrasany izany ny stratejika vaovao, entiny ireo mpanohitra, ary mihevitra ho toy ny tsy misy an'iny fifidianana iny. Ireo mpiara-miomby nantoka iraisam-pirenena amintsika, etsy andanin'izay, manohy ny fanambarana diplomatika, tsy ho hita hoe mitondra makaiza. Hita taratra ao ny fahatsapana, sy ny tsy fahatombanan'ny fifidianana, indrindra ny fahavitin'ny mpifidy, taha ambany, na dia nolazaina aza fa nizotra tamin'ny mpilaminana, tsy nisy korontana. Korontana anaty eritreritra sy saina mampanano nisy, noho ny fahafantarana fa tsy ara-dalàna, ny tsy ara-dravina tao anatin'ny fifidianana iny, ny tery vaimanta, ny osoka amin'ny endriny isan-karazany, ary ny fividianana ny safidin'ireo sahirana, ary koa ny fanerenankolaka sy mivantana ny mpiasa-panjakana,
miampy fampiasana fitaovam-piadiana sy fahefam-panjakana. Raha izay rehetra izay miditra anaty krizy politika vaovao i Madagasikara. Tsy afaka miala ndraikitra amin'izany ny ACC sy ny CENI ary ny gouvernemanta. Fantatra fa tsy hemitra amin'ny famahana izao olana izao anefa ny filohan'ny antenimieram-pirenena anylany-bahoaka tanaty fifidianana mivantana ary toteny amin'ny maro anisa amin'ireo solombavam-bahoaka miaraka amin'ny FFKM sy ireo olona manam-pahaizana sy toteny. Mivoatra sy miazakazaka be ny toetra rà eto Madagasikara. Matoan-datsoratra ny sampana fampahalalam-baovao ho an'ny fiatombohan'ny herinandro zay fa na eo aza ireo kety samihafa napetraky ny antoko politika sy ny fikambanana mpanaramaso ny fividianana eo anatrehany tsy fatombanana sy ireo lesoka hita nandritra ny fividianana ny andro ny 9 Novembre lasa teo. Tsy azo antenaina nisy ny fiovana momba ny voka-pividianana izay avoaka ny fitsarana avo momba lalam-pandrenona ho ireo mpanao politika izay nanaovana fanadiadiana tamin'ity androan'ity efa hita taratra amin'ny fomba fiasan'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenona ny fitanilana ho ana kandida tokana ka tsy hisy izay fiovana ny voka-pividianana izay ary ho azo miraisana fa tsy mitombona ihany koa ireo fitoriana rehetra ampelatanan'izy ireo amin'izao fotoana izao. Henri Florian. Taorinina moa ny CENI ny voka-pividianana vojomaika ny sabotsy lasa teo mitodika ny anivon'ny ACC na ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana etsy Ambohidahy indray zao ny marsinia mpanara-baovao eo ampiandrasana ny vokatra ofisialy. Tsy azo antenaina ny hiovany ny vokatra na kely fotsiny aza na efa nisy azy ireo fitoriana napetraky ny antoko politika maro samihafa no ny fahitany efa tany am-piandohana fa mitanila amin'ny kandida tokana ny ACC na ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana raha nambaran'ireo antoko politika. Efa eo ampelatana ny candidat anankiray zany ny rafi-pisarana misy eto amintsika ka tsy afaka ininontsika hoe aty amin'ny proclamation officielle na dia eo ara zay requête napetraky ny ireo candidat zay tsy afapo tamin'iny fifidianana iny zay efa misy 7 amin'izao fotoana zao dia hisy fiovana zany any amin'ny HCC eny fa na any amin'ny tribunal administratif aza dia efa ahitantsika tsindry sahady zany amin'izao fotoana izao satria mandeha ny resaka zany fa misy karazana hoe fandrahonana maro samihafa zay bruit de couloir amin'izao fotoana izao ka tsy antenaina zany hitondra ninina ny voka-pividianana zay navoaka ny CENI lasa teo. Nitiko tenenina zany dia hoe tsisy fiovana mihitsy zany iny satria efa hitatsika na ny tomban'ny fitondrana dia efa nanipika fa tokony mihoatra n'iny ny vato azon'zareo dia tsy fantatsika ilay rekety na mbola hisy rekety ihany koa hanaraka n'iny rekety anankisivy zay efa déposé iny ho an'ny atoko avy amin'ny fitondrana mahakasika ny mety ataoko hoe fijerevana ny vato zay tokony ho ambonimbony iny azon'zareo zany ka raha hisy fiovana zany iny mety hoe fiovana en faveur ny candidat lahana fahatelo zany hoe mety hiakatra angambany fa iny aloha zany dia tsy azo inona hoe hidina iny pourcentage zay efa nivoaka 58,89 angamba raha tsy diso azy zay ny azo ny candidat lahana fahatelo. Mbola marefo amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra ny rafi-pitsarana eto amintsika no ireo baik politika misy etsy sy roa ka tsy azo antenaina ny andraisan'izy ireo izany fitoriana na ny requête napetraky ny antoko politika sy ny firaisamondim-pirenena izany. Mitenena hoe marefo ve ny rafi-pitsarana ny olombelona ao anatiny dia manana maizy azy ary teknisianina daholo fa kosa hoe mety misy ve zay tsindry mety misy ve zay fitanilany zay ny antony mety aparefo n'ilay rafi-pitsarana anankiray zay tokony nianina ny ajany sy ny voninay ary tokony nianinay etika mba ho tombotsoa ny vahoaka malagasy 7 tapitrisa ao anatin'izay fanambarana ny voka-pividianana izay ka asa aloha raha hoe tena misy tokoa ve zay tsindry zay tena misy tokoa ve zay fitanilana fa apetraka amin'zareo zany ny fanontaniana hoe inona ny azakazahana satria raha 9 Novembre tsika no nanao ny fifidianana teo dia taty amin'ny 10 ny volana Novembre dia efa nisy sady ny fanambarana vonjomaika ny vokatra ny voka-pividianana zany dia mety ho herinandro aorinan'io na mahery kely dia no fanambarana vokatra ofisialy ny eo anivon'ny ACC nefa hitantsika ao anatin'izay zany fa misy ny mangataka ny anaovana confrontation na BV misy le rekety 7 be zao
zay lazainy zareo fa manana miporofa rehetrarehetra izy ao anatin'izany zavatra zany avitana afahana milaza ve zay fa tokony ao anatin'izay herinandro mahery zay dia ho vitsy zany zavatra rehetrarehetra zany ka anjarantsika zany mieritreritra hoe misy ve ny fitanilana ao anatin'izany misy ve ny tsindry ao anatin'izany fa ny valalabe mandry aloha zany dia tsy mahafantatra ninina fa dia rehefa zay ny vokatra ho vokanao dia miandry ampiton'iny izy. Tsy azo hinona ihany koa ny havoajery ny asisi amin'ny antsipiriany ireo fitoriana misy sasivy amin'izao fotoana izao mialohan'ny amoana ny voka-pifidianana ofisialy raha nambarandreo vaonao politika hatrany. Za aloha tsy mino hoe ao anatin'ny fito andro zay dia ho voatraité daholo ireo contentieux électoraux reo eny anivony zany fitsarana miahy an'izany ataoko hoe contentieux électoraux zany satria efa hitantsika araka ny voalaza teo nitsinjo maro samihafa dikan'izay zany raha hanafaingana an'ilay traitement des dossiers amin'ny alalan'ireo contentieux électoraux reo zany ilay tribunal mahefa amin'izany dia za mino marimarina koa fa tsy jery afa-tsy ilay tombotsoa n'ilay candidat larana fahatelo zany zay efa hitantsika fa na nampandresena zany amin'izao fotoana zao amin'ilay pourcentage azo normal be marefo satria maro ireo ataoko hoe tsindry maro samihafa zany avy amin'ny mpanao politika indrindra fa zareo eo amin'ny fitondrana amin'izao fotoana zao ka tsy azo eretsereta na voalaza teo zany nisia ny fiovany iny ataoko hoe taham-pandresena zay niazo ny larana candidat larana fahatelo iny zany. Raha ny fanazavana trany efa niaraha malala ny tsy fahatombanana toy amin'ny fifidianana filoam-pirenena iny ary mampametra-panontaniana sady ny mety ho fizotra ny fifidianana manaraka eo dia ny fifidianana sobavim-boaka sy ny fifidianana be ny tanàna ary ny mpandolo-tsaina ny tanàna mpanao politika firaisamolom-pirenena fikambanana maro samihafa raha tsy haivana no efa nangataka ny tokony ijerevana manokana ny lalàna feny fifidianana eto amintsika mba hisy ny fifidianana madio mangarahara ary voakeny ny rehetra. Fa isan'ireo natsikaritra izay endrika tsy fahatombanana samihafa nandritra ny andro mpifidianan'izay ihany koa ireo mpanara-maso ny fifidianana samihafa nanara-maso ny fifidianana mialoso nandritra ny andro ny latsabato ny 9 Novembre iny. Etsy ankilan'izay miezaka ny mividy ireo mpanara-maso ny fifidianana avy any ivelan'ny fanjakana anakonan'ireo endrika tsy fahatombanana sy alatra samihafa nitranga nandritra izay. Saikana hevitra avokoa ireo mpanara-maso ny fifidianana avy any ivelany taoreny namoa ny seny ny voka-pifidianana vonjomaika ny sabotsy lasa teo. Ho an'ny OIF manokana, tsikaritra izy ireo izay nandray anjara tamin'ny fanara-maso ny fifidianana ny tsisy fahatombanana amin'ny aloha ny fifidianana tamin'ny 9 Novembre, ny tsisy fisian'ny fifampiresahana teo amin'ny gouvernemanta sy ny antoko-panohatra, ny tsy fanajana ny zoho sy ny fahafahana amin'ny manehohevitra ary ny fampiasan-kery tsy mifanaraka amin'ny fanoherana. Misy nisy candidat izay tsy niroso tamin'ny fampelezan-kevitra ny taky ny fanovana ny androm-panjakana miandraikitra ny fanara-maso ny fifidianana. Ka ny antso ny mpiatsehatra rehetra ny OIF na ny Organisation Internationale de la Francophonie amerina ny fifampitokisana eo amin'izy ireo sy anamafisana ny fanajana ny tanitandalana. Toy izany ihany koa ny fanambarana nataon'ny Transparency International Initiative Madagascar manoloana ny famoahana ny vokatra vonjomaika izay navoaka ny seny sy ireo tsy fanarahan-dalàna maro hitan'izy ireo. Natao anterisetra ny fifidianana ary hitan'ny masony rehetra izany. Tsy miaro ny asin'ny vahoaka anefa ny manana fahefana ampisahatra izany. Tandindoza ny firenena no nisy tsy fahaiza mitantana, efa fantatra fa manantanana ny loza sangisha misafidy ny angina ny maro anisa ary mamela izany itranga nateo aza ireo tsy fanarahan-dalàna sy nisy tsy fanajana nisy azon'olombelona ary nisy fisin'ny kolikoly. Mitovy amin'ny fanekena sy ny maha-ara-dalàna ireo tsy fanarahan-dalàna rehetra ny fanekena ny voka-pifidianana. Izy ireo izay mpanara-maso ny fifidianana avy any ivelany efa nanara-maso ny fifidianana rehetra nisy teto amin'ny firenena. Nisy anefa ireo mpanara-maso ny fifidianana izay avy izao avy hita izay avy ao Centrafrika toy ny CEMAC. Ny CEMAC irery ihany no nahita fa milamina ny fifidianana ary nizotra tsara ny fifidianana teto Madagasikara. Izy ireo izay natao anara-maso ny fifidianana sy anohatra fotsiny ihany ny fanambarana izay ataon'ireo mpanara-maso ny fifidianana avy any ivelany efa nanara-maso ny fifidianana rehetra teto amin'ny firenena. Ary iaraha mahita fa anovoizina mafy ny fanambarana izay nataon'ny CEMAC izay nanara-maso ny fifidianana eny amin'ny anamanjerim-panjakana sy tamin'ireo tambajotra serasera eny tamin'ireo compte maro manohana ny candidat laharana fahatelo. Tsikaritra ihany koa izany atao amin'ny page Facebook ny ministra sy ny mpitondrateny gouvernemanta teo aloha Lalatina Arakotondrazavy. Tsahivina isan'ny efa naneho ny aiainy ihany koa ny Amerikanina ny andro ny fifidianana amin'ny fahitana ny taham-pandraisana anjara ambany dia ambany.
fanontaniana mipetraka araka izany ny hoe avoakarama otrina ny semak izay mpanaramaso ny fividianana mahita fa nizotra araka ny tokony ho izy ary nanara-dalàna ny fividianana teto amin'ny firenena. Manoloana izay fanehoan-kevitra samihafa izay dia tokony roso avy hatrany amin'ny fanadihadiana mikasika ireo tsy fahatombanana sy fitoriana voaray. Mahakasika ny fividianana ny fitsarana avy momba lalam-pandrena vao miroso amin'izay famoahana ny voka-pividianana ofisialy izay. Hoy ny teo anivony antoko otrikafo tamin'ity androan'ity ity androm-panjakana iray ity izay tsy mitsahatra mandika lalàna ka tsy azo antenaina hoy ny fanazavana ny sy ny fiovana momba ny voka-pividianana avoakany amin'ny fomba ofisialy. Tsy tokony asamoaka ny voka-pividianana vonjimaika ny sabotsy 20 Novembre raha teo iny akory ny seni manoloana ireo tsy fanarahan-dalàna samihafa tsikaritra mialoha nandritra ary taoriny ny fividianana hoy ny avy eo anivo ny atoko otrikafo tokony andry sy hanokatra fanadihadiana ihany koa ankilan'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana vao miroso amin'izay famoahana ny vokatra ofisialy izay. Raha tena hoe nanara-dalàna tokoa ny ACC raha tena gardienne constitution zavatra anankiroa ny tokony seho tsy tokony hisy akory iny fividianana iny satria tsy manara-dalàna iny. Ny faharoa dia ny hoe tsy tokony ho tafarotsaka akory Andriamatoandro Rajoelina satria ny lalàna atsika tsy mamela teratany frantsay hilatsaka hitondra ny Madagasikara zany raha fanarahan-dalàna zany. Raha tena ny ACC tsika na dia nandeha nitory ary ny namana sasany dia tsisy ninona ho atenaina amin'ny ACC zany fandao tsika amondrikery eo anatin'le izy satria nisy enge raha ohatra ka tena lalàna na rahana tsy asa moka ny voka-pividianana vonjimaika tamin'ny sabotsy teo iny akory satria hitantsika misy koa ny mangataka confrontation, misy ny fitoriana maro samihafa, misy ny tranganisy teny mandrosezy reny izay nahafatesana 10 lahy reny azadiny fa iny resaka iny anie dia fantatra zao fa hoe misy bureau de vote fictif miodidina ny 700, misy 1,600,000 voix vokatra zavatra hoe azo ny laharana fahatelo zany hoe misy alabato zany miodidina an'izay zavatra naninona le olona no vonoina zany adihevitra avokoa raha tena ny lalàna zany na rahany tsy tokony asa moka niny kory zany ny ACC fa tokony nisy aloha ny fanadihadiana zay vao miroso amin'ny hoe amoaka na tsy amoaka na manahoana ny vokatra ilay fividianana dikan'izay zany tsisy ninona tenaina amin'ny ACC zany koza hoe andao avondrotsika ny hery andao tsika irahina andao horaisana tanana no avin'ny firenena. Ankilany ampiditra ny Madagasikara indray eo anaty krizy vaovao na krizy post-elektorale ny firosona tamin'iny fividianana natao mboletra izay nampandaniana vazany alakamisy 9 Novembre teo iny ho hiatrany ny antoko otrikafo. Malohan'izany tsy misy afa-tsy ny fandrodanana ny zava-misy amin'ny alalan'ny firaisankina ny vahoaka malagasy dia ny fandrodanana ireo rafitra tsy manara-dalàna mijoro eto amin'ny tany sy ny firenena ho hiatrany ity farany no vahaolana tokana ialana amin'izay krizy izay. Mazava zany ny anay amin'izay lafin'izay koa izay hoe miditra amina krizy vaovao tsika andao atambatritsika ny hery andao avondrana nity tanindrazana rehetrarehetra tsy anaika an'izao fanitsakitsahana ny fiandrianam-pirenena sy tena hoe fanitsahana tapon-doha mihitsy ny mpiray tanindrazana zao le izy aloha anay mazava tsy maintsy arodana zao zavatra misy zao zay fotsiny no azoko tenenina manahoana ny endriny zay le anaovana ady-hevitra zay no isiny ny firaisan-kina le arodana tiako resahana hoe tsy zany averimberiko fanekena ny Madagasikara hoentina frantsay zany tena ozy hoe zavatra tsy azo eritreretiny zany aty amin'ny taonin-jato misy atsika zao aty amin'ny taona 320 fa manometsiny atsika ny tantara nometsiny atsika ny taranakitsika raha ohatra tsika tsy mitsangana amin'izay alafin'izay fa ny endriny vitatsika eo zay ary tsy ho ela eto amin'ny otrikafo zany dia miteny hoe tsy ho ela izay famondronana hery zay dia tsy maintsy isy zay fa mila mivonona zany tsika amin'izay lafin'izay mba handray an-tanana no avin'ny Madagasikara. Tsy ahivana, misy asivy amin'izao fotoana ny fitoriana voarain'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana mikasika ny voka-pividianana ka androany alina no fe-potoana farany ahafahana mametraka ny fitoriana mahakasika ny voka-pividianana na ny contentieux des résultats izay efa nisokatra nanomboka ny andro namohan'ny seni ny voka-pividianana vonjimaika ny sabotsy 15 Novembre lasa teo ho ny sekretera jeneraly ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana andrasana izay mety toy ny ireo fitoriana ireo na izy valiny izany na tsy.
dia izay ihany koa no hoentsika misedy vetivety eo anaty doka fohy mbola maro mifanadiadiana azy vaovao misongadina mbola hoentina aminao rehefa avy eo isan'izany no fanehoan-kevitry ny ray aman-dreny ara-drazana mahakasika ny raharaham-pirenena io ihany koa no fanehoan-kevitry ny fikambanany gadra politika aza misaraka aminay ary. Découvrez de nouvelles sensations. La fibre Go est chez vous pour 99 000 par mois. Oui, vous avez bien compris, 99 000 seulement. Abonnez-vous vite en Télémashop. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no ny otrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, misy hatramin'ny 3 sy 4 arivo. Recherchez-vous l'élégance, le prestige et le style inimitable? La boutique des marques vous attend. Nous vous proposons une large gamme de marques de sacs, chaussures et divers accessoires pour satisfaire votre style. Adidas, Fossil, Lacoste, Lancel, Michael Kors, Nike, Tommy et d'autres marques les plus appréciées. Venez découvrir notre boutique des marques à Antanmen. Téléphone 034 81 978 01. La boutique des marques vous attend. Sady sy téléphone miaraka amin'ny Aigle d'Or. Vaovao be collection miavaka sady moderne noforoan'ny artiste Matli na ho an'ny ankizy na ho an'ny lehibe. Aigle d'Or manandratra avo ny antsika. Fahilako mon premier yaourt ihany no niazy. Yaourt vita malagasy azo avy amin'ny ronono no nikarakarain'ny Fahilako. Ilay namana akaiky ny neny. Yaourt natokana ho an'ny ankizy, manampy azy amin'ny fitombony, be protéine ery, mitondra ny voka-tsoa natoraly ny ronono sy ny tsara indrindra avy amin'ny kombam-barim-bazaha, sady matsiro no malefaka ery. Fahilako mampitombo ny ankizy amin'ny mpifaliana foana. Mamerina ny arabatra ny tomboky lasy tombovavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity. Isan'ny tarantsika izay tsy ekeny intsony ny fitondran'ny vazaha ny Madagasikara ka ho verimaina. Ireo rahalatsaka sy ainana fo tamin'ny taona 7 ny teo anivon'ny ARFM. Na ny antenimerany ray aman-dreny foko malagasy izay nanao fanambarana ihany koa tamin'ity androan'ity reto faran'izay miantso ny rehetra ifampidinika miaraka hitadiavana vahaolana ho an'ny rapitso tsaratsara kokoa ho an'ny Madagasikara ka eto Andriatsilavo. No ny amehana miatra amin'ny tanindrazana amin'izao fotoana, nijoro ka namoaka fanambarana ny eo anivon'ny ARFM na ny antenimerany ray aman-dreny ny foko malagasy androany. Misy raharaha vaovao indray tsinjo manambana anjony firenena sy ny vahoaka hoy izy ireo, ka ilaina fandraisana andraikitra sy fandinihana lalina ao anatin'ny fotoana fohy. Ankehitriny miorooro ny tany, miaratsy sy mitebiteby ny vahoaka, satria hita tokoa fa very fahendrena sy fahamarinana ny firenena. Manjaka ny ramatahora, potehina ny olony, tsy tompony tany intsony ny malagasy, mahazo vahana ny tsirariny sy ny tery vaimanta
tsy fantatry intsony izay afarahana sy lalakizorana hoentinay zay Madagasikara. Tsapa sy miariary fa miamana lavitra ny tanindrazana ny rariny sy ny asom-pihavanana ary ny firaisakina sy ny fifankatiavana. Voahotafady ny asom-piandram-pirenena, voahosihosy ny asy ny fizina ary ny zoa makasina maha-olona sy ny asy ny aina. Latsa-danja eo anatrehan'ny namany Madagasikara ankehitriny. Tatoato na boridana voatonontonona tsy aminay pony ny asy ny fizin'ny foko zanakarivo tena kimeriny. Ankehitriny manambana ny ady saritaka koa hoaiza itsika malagasy manoloana zany fa voazana lehibe tsy hita nono manjohan'ny firenena izany. Tsy ekenany mbola hitondrany vazaha indray any Madagasikara hoy izy ireo itombo ary amafy ny fahoriana azony malagasy raha izany no mitoy any malagasy sy Madagasikara ka tokony hijoro sy ho saro-piaro amin'izany fiandrianam-pirenena izany isika indrindra ireo tanora. Mahay potiky ny tanora na ny nianatra zay na le tsy nianatra. Nianatra manana olona goavagna fitadiavagna asa. Noho nino zay noho tsy fietezany toetra raha misy eto amintsika. Sanatry ny vavaka tsy hoe ho tanora matanjaka ho lasa karazagna ino mety masiaka loatra ny lazako izy hoe ho lasa andevom-bazaha ndraiky koa sagnatriavigny zay ka tsy ho zay zegny ny zava-misy fa diany zao ndaotsika tanora hitsangana hagnatevigny hagnotrogny reto ray aman-drenitsika reto ho fagnavaotagna ny tanindrazantsika fa tanindrazagna iaraha-managna izy ty ka tsy avelantsika viriviren'ny hafa. Ka izao ny fotoana tokony tambaratsika azontsika miatrika ny hoavy ny vahoaka tsy eto merina ihany fa iraka Madagasikara ho tombotsoa ho an'ny vahoaka malagasy tsy akanavaka tsisy fanavana na iza na isa. Ny arena ny olombelona ary ny fahasamihafana eo antsika samy malagasy dia arena ary tokony masina ny tanitsika isika malagasy fa tsy ny vahiny no hibaiko sy ampitodika ny fiainam-pirenentsika malagasy fotoana izao iraisantsika ina na eto merina na amin'ny faritra rehetra sotra ary manainga antsika eo samy ho tonga tsy akanavaka omsoli motel rapitso ny ray aman-dreny ara-drazana sy ny zanadrazana eto amin'ny Tilosity indrindra fetomero. Isy araka izany ny ambom-pionana lehibe anasana ny vahoaka ito arivo renivohitry Madagasikara ka any tanana manokana ny fandraisana anjaran'ny maro fionana izay ho tanterahina arampitso. Hanaony zay amarina ny fahamarinana ho marina ary ny rary ny horariny ny hitsiny ho hitsiny. Ko indro apetraka amin'ny fanahy ny vahoaka malagasy manerana nosy ny firenena fa ny hery tsy mahaleo ny fanahy. Reseho ny tahotra fa ny tahotra ny fahavalon'ny fandresena koa miomana miraisa iny mifankatiava isika samysika ka reseho ny fahavalo fa samy lehilahy. Manangy ampanajana nijerena pahendrena sy ampitoniana ary ampitiavana sy ankitsi-po izao raharaha manjohan'ny firenena sy ny vahoaka izao mba ho ara-drariny sy ampahamarinana ary indrindra araka ny tokony ho izy fa tsy fiainan'ny malagasy izao tsy izao velivelo no Madagasikara tanindrazan'ny malagasy ka ny fahamarinana indray no diso ny lainga no marina ny adala no mananatry ny endry ka ny endry indray no adala. Matsapa-tena ho tompon'andraikitra amin'ny fisorohana ny loza efa-tsinjo sahady fa anjon'ny firenena ny ARFM ka izao miantso ny ankolafy rehetra ifampidiniana izao tsy avela ho verimaina ireo ainana fohy sy ireo raha latsaka tamin'ny 47 raha ny fanazavana. Fa mitaky ny amoana tsy misy atakandro ireo gadra politika no samborony zao fitondrano zao noho tsy fitovi-kevitra ihany koa ny FEDEP na ny fikambanany gadra politika izay nanao fanambarana ihany koa tamin'ity androany ity tsy mendrika ny firenentsika intsony ho ny fanazavana ny fanaovana azalamo izay rehetra tsy mitovy hevitra amin'ny mpitondra ka iantsony izy ireo ny herivelona rehetra ifampidinika andatabatra boribory amanany olana isiny ny filaminana sy ny fitoniana eto amin'ny firenenandao rahantsika ny fanampanazavana. Fitiavan-tanindrazana sy fijoroana hanohitra ny tsy mety rehetra nisy eto amin'ny firenena no antony nampiditra amponja ireo gadra politika maro manerana ny nosy ka nanaovan'izy ireny sorona ny ainy nandritra ny fitondrana ny fandimby ho fiarovana ny asy ny firenena. Faharoa, fijoroana iaro ny tanindrazany tsy ho azony vahiny no nijoroany ny donia
zafiny fotsy taonosy be saingy fampidirana amponja zay niafara tamin'ny fahafatesany nosetiny zany havy amin'izao fitondrana izao zay milo inay fedep Madagasikara tanteraka ny fomba fanaovana politika toy izany. Zao ihany koa dia maty ny zanaky Berija vokatry ny aretim-po nahazo azy noho ny alahelony rainy mbola any amponja. Izahay ato anatin'ny fedep Madagasikara dia tsy mankasitraka ny fomba fanaovana politika ankehitriny zany hoe zay rehetra tsy mitovy hevitra ka mamoaka ny marina dia samborina ary gadraina. Zay zany de mitolona mandrakariva amin'ny fitakinan'ny famoahana andreo gadra politika reo ary efa nandefa taratasy zahay henenevon'ny communauté internationale rehetrarehetra zay nandalo teto na ny SADC zany na ny Nations Unies zany na ny Union africaine zany sy ny sisa de efa nandefa taratasy zay makasika ny mombamomba andreo namana gadra politika reo sy ny fitakina ny famoahana azy. Miandro moa tsika zay mety ho toy ny raharam-pirenena eto fa finambarana eto koa ny anay hoe zahay tsy mankasitraka an'izao fomba fitondrana zao indrindra fa ny resaka fifidianana zany anohy ny tolona zahay ary joratra amin'ny farany amin'izany tolom-bahoaka zany manam-pahatongany zay mety ho fandresena rahampitso. Fa notanterana tamin'ity androany fa 7 ny volana Novembre ity tamin'ny telora sy sasany ariva teo ny fandaniana ny fandaram-potoana ny anteny mera-pirenena nanomboka ny 2 Novembre hatramin'ny 5 ny volana Desambra ho avy zao. Tapaka nandritra izany fa rahampitso talata fa 8 Novembre amin'ny 4 maraina no hanaova amin'nisitry ny toe-karena sy ny vola. Ny fanolorana ny volavolan-dalàna amin'ny feny fitantanam-bola ampanjakana ho antaona 4 aorian'izay roso ny azo sambomera ary ny alakamisy 7 Novembre amin'ny 10 maraina ny fivorimbe entina andiniana an'izay. Anoizatsika ny fampalalam-baovao amin'ity alaity mamarana ny 3 volana farany amin'ny fifandresen-dahatra amin'ny banky foibe Madagasikara amin'ny fahafahan'izy ireo mahazo vola mivantana avy amin'ny BFM amin'ny fivelarana ny asa ireo orinasa papindra mbola madinika amin'izao fotoan'izao. Maro ny tombon'izay raha tanteraka ny fifampiresahana eo amin'ny rotonta raha tsy ilaza afa-tsy ny fampitomboana ireo misitraka ny fampindramam-bola izay efa mahery ny rotapitrisa ankehitriny. Mahery ny 700 miliara ariary ankehitriny ny vola ampindramin'ireo orinasa mpampindram-bola madinika ireo mpisitra azy izay ahitana olon-tsotra sy ireo mpandray isan-tokony sy ireo mpandray isan-tsokajiny. Vola izay tsy ampy ankilan'izay raha ny fitombon'ny filana tao anatin'ny 3 taona farany. Io no antony azakazan'ireo orinasa mpampindram-bola madinika amin'ny fanohizana ny fifampiresahana amin'ny banky foibeny Madagasikara ahafahan'izy ireo mampiasa vola mivantana avy amin'ny BFM. Tena ao anatin'izay tokoa zany zao zahay amin'izao 3 volana farany zao efa misy ny ataontsika hoe contact ary efa misy ny proposition ny amin'ny hoe aiza no anapina vola ho an'ireo IMF misy kokoa zany satria fantatrareo fa sady lafo amin'izao fotoana zao ny vola no tsy misy dia miaraka amin'ny BFM no iarahana andinika an'izay zavatra zay zany hoe aiza no afahana manampy ny IMF amin'ilay ataontsika hoe refinancement moa tena mo ampiasainay amin'izay resaka zay. Namafisy ny filohan'ny fikambanan'ireo orinasa mpampindram-bola madinika misa 9 eto Madagasikara fa zava-dehibe ny fahafahan'izy ireo mahazo vola mivantana avy amin'ny banky foibe. Ankoatra ny fampitomboana ny isan'ireo mpisitra izay mananika ny efatretsy sy rotapitrisa manerana ny Madagasikara, ampihana ny tanjana-bola ihany koa ny firosoan'ny rotonta amin'ny fifanarahana. Maro ihany koa ankoatra izay ireo teboka mila jeren'ny fitondram-panjakana ahafahan'ireo orinasa mpampindram-bola madinika mivelatra amin'ny fanohanana ireo mpitraka. Isan'ny angatahana moa amin'izao fotoana izao izay tena ilaina tokoa dia ny fanatsarana trany ny infrastructure de base zany hoe ny lalana sy azosika lazaina hoe ny teknôlôjia indrindraindrindra fa ny connexion amin'ny internet zany satria izahay dia mampiasa an'izany amin'ny toerana misy anay ny tiako lazaina zany hoe tsy afaka ny tena hiasa izahay raha tsy misy lalana sy misy internet zany reo zany no voalohany manaraka zany efa misy ezaka ihany natao miaraka amin'ny partenaire hafa zany ny amin'ny hoe misy fomba hafa koa mba ahafahana misehatra misy kokoa
eny ambanivohatra dia le ataontsika hoe digitalisation. Ao anatin'io digitalisation io a dia isan'ny angatahana moa zany ny ahafahan'ny IMF mampiasa ny ataontsika hoe USSD amin'ny vidiny mirary zany, satria amin'izao fotoan'izao izahay dia mbola tsy takatra izany ny fampiasana an'io amin'izao. Raha mampiasa an'io zay dia lafo be loatra ny zavatra omena dia tsy viable le zavatra. Na izany aty zany tsy maintsy misy ny masotsivana sy ny fanadihadiana atao amin'ireo mpisitraka indrindra anatin'ny fotoan-tsarotra toy ny diavin'ny firenena ankehitriny. Isan'izany tsy maintsy arahin'ireo orinasa mpampindram-bola madinika ohatra ny ration ny CSBF na ny commission de supervision bancaire et financière izay manaraka akaiky ny fomba fiasan'ireo orinasa mpampindram-bola madinika sy ny maro hafa eto Madagasikara. Anohizana ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity dia mitoetra ny fanohizan'ireo olona mibodony kianjany tsara honena na ny asa tsy ara-dalàna eny an-toerana sy ny fandravana ny tambohan'ny tany manodidina. Izay no bodony izy ireo ihany koa anatin'izay araka ny fitarainan'ireo fianakaviana ny sabotsy lasa teo. Ankilan'izay natao garde à vue nandritra ny 7 ora teny amin'ny komisarian'ny polisy ny boriboritany fahatelo. Ireo olona telo nanohitra ny fibodonan'ny tany nandritra io andro io. Niakatra fampanohavana androany izy ireo saingy nalefa nody rehefa tsy tonga ny ray tamin'ireo mpitory. Isan'ny vesatra iampangana azy ireo manoloana ity rahatiny hoe fanakanana projet présidentiel sy famonoana ilay tovolahy iray naratra ny sabotsy lasa teo ho hitantsika eo miandalana moa ny fivoarana izay vaovao mahakasika ity raharaha fananganana ny kanja tsara honenana ho projet présidentiel zay moa zany ny amboarany ny toerana amin'izao fotoan'izao ho hitantsika eo miandalana ny fivoaran'izay. Fanohizana ny fampalalam-baovao mahazo vanatrany ny ditra ny ankizy ankehitriny noho ny fiarahamonina izay efa miapotika tanteraka ankehitriny. Mihasarotra ankilan'ny fifehezana azy ireo raha ny any an-tsekoly manokana noho ny fandrarana ny fikapohana ary manalefaka ireo sazy tsy maintsy ampiarina ihany koa ny eny anivon'ny sekoly amin'izao fotoan'izao fitiny Kolo. Manano sarotra ny fitazaina ireo ankizy sy tanora ankehitriny ny fanadihadiana tamin'ny sekoly iray. Miha-mahazo vanatrany ditran'ireo ankizy noho ny fahasimban'ny fiarahamonina malagasy ankehitriny. Manampy izany firoborobon'ny teknôlôjia izay tsy voafehika mitarika amin'ny lalan-kafa. Ho an'ireo ray aman-dreny izay sendra ny mpanao gazety ny fifampiresahana amin'ny zanaka ny tokony hamafisina manoloana ny fihetsiky ny tanora. Ny amezana ny ankizy tsy opefy alaina namany. Alaina namana ohatrany hoe raha vavy zao izy dia ianao reny mila maka namana anazy. Dia lasaina anao tsy ambaratelony rehetrarehetra. Tena tsy tokony aloha raha amiko manokana. Satria lasa le zaza aloha lasa manaonao foana izy satria hitako tamiko mbola kely zany efa nisy fotoana nikapohany tany amin'ny mpianarana ohatr'izany fa miferinaina andeha hianatra. Dia amiko manokana aloha tsy mety. Tena tsy mety fa aloha ary convoquena ny ray aman-dreniny dia ny ray aman-dreniny ihany mananatra anazy. Amin'izao aloha zany tsy possible intsony zany hoe kapoka zany fa arakaraka ny kapohanao azy no mahatonga ny zaza vao mahay maditra. Fa ny tsara foana dia hoe manaraka génération foana fitezana. Ianao tsy mila miteny betsaka koa fa ianao zany mila hoe mandrindra tsara hoe ianao ve nateraka ao dia tsy ho fantatra hoe iana azoko teny malefaka azonao. Ianao ihany zany mahafantatra an'ilay zanakao fa tsy andrasana olo-kafa. Tsy possible intsony zany. Tamin'ny taloha zany dia nandatra fa raha amin'izao fotoana arakaraka ny kapohanao sy kapoha foana raha tsy tonga dia hitanao hoe tonga dia vao maizy mivoana tanteraka mihitsy. Tsy ao anatin'ny eritreritro intsony zany le izy. Hoe tsy tokony handray tanana aloha zany le mpampianatra hoe kapohana izy fa zao tsy moramora foana izy tena hoe solo-tenana ray aman-dreny ianao dia mizaka maha ray aman-dreny dia fatarinao le zaza rehetrarehetra dia hitanao eo foana ny tondrana anazy hoe ny zanaka tiana no anarina ary itsitsiana ara-tsakazo raha ny faneho-kevitra hafa. Tsy maintsy irosoana ny fikapohana ahafahany mame azy raha toka mihoapapana ny fihetsika na ny fanazavana hatrany. Telo zao ny zanako tsy mahazo tenenako anazy hoe tsy mahazo mangalangalatra, tsy mahazo miadiady amin'ny ankizy sady mibedy anazy ihany mikapoka anazy rehefa misy tsy mety ataony any am-pianarana. Moa amin'ny lafiny ray ihany kokoa dia sady mikapoka kely ihany fa tsy dia hoe mikapoka be tena manoatra tsatsany miaina. Ny tena hitako mampaditra ankizy zao amin'izao le mangalangalatra zao nefa hitako le faingafaingan-tanany ireny mamonomono olona. Ny rehetra aloha zany mbola misy mikapoka ny ray aman-dreny
otsanahako aloha raha zao za mantsy miteraka tsy maintsy mbola raha misy ny tena disa kely tsy maintsy kapohana izy fa tsy hoe kapohana ny amin'ny tokony hoe anina mba kapohana amin'ny rarony sinitsiny le izy mba hoe ampitahotra an'le ankizy fa tsy hoe kapohana tokony hoe afaty azy na hoe ampisy kilaty any amin'ny tenany any amin'ny vatany. Io aloha samy manana fomba fitazainy le ray aman-dreny. Le ankizy mantsy hitanao raha hoe tenenina izy teneninao fotsiny amin'izao izy mety hoe nono fotsiny le izy fa izy tsy meno izy menonao izy amin'le miteny fa le hitanao zany mba hoe mikapoka azy koa ianao zany mety isy tahotra kely any any anatiny hoe kapohany tady an'izay rehefa le miteny ianao amin'ny manaraka. Raha ny fanadihadiana teo anivon'ny fikambanan'ny sekoly tsy miankina tsy vita mbava intsony ny fitazana ankizy amin'izao fotoana manano sarotra ny fanabeazana noho ny lalàna izay navoaka amin'ny tsy tokony hikapohana ireo ankizy any an-tsekoly. Tsy maintsy misy araka izany fifanarahana amin'ireo ray aman-drenin'ny mpianatra amin'ireo sasy tokony omenany zanany. Dia ny fahadisoana moa dia ny ankizy mamerimberina an'ilay hadisoana. Iny le fahadisoana ataon'iny no averimberiny. Dia raha tsy misy fepetra zany raisina amin'iny dia mitombo le degré an'le ditra. Zay ny mahatonga an'le zavatra mitombo zany le degré an'le ditra. Ka ho anay zany aloha rehefa mba mifampidinika zay talian-tsekoly indrindra moa ao anatin'ny fikambananay dia hoe ny fampiresahana amin'ny ray aman-dreny ny tena zava-dehibe. Zany hoe amin'in'le fivorian'ny ray aman-dreny voalohany iny dia lazainy hoe zao anie ny asarotan'ny fanabeazany ka inona ray aman-dreny natao tena hifanarahana amin'ny ray aman-dreny. Dia misy aza ray aman-dreny tena hoe zay rehefa mena ifitokisana nareo dia anjaranareo ny mahatonga n'le ankizy zany mifehan'ilay ankizy. Zany akory tsy midika hoe raha nahazo fahefana zany zay dia sanatria vava ohatra hoe andratra. Tsy azo atao zany. Na hoe tapaka. Tsy azo atao zany. Na hoe mangana. Na hoe hitondra taketry. Fa mba tsy maintsy misy sazy zany mifanaraka amin'izay zavatra zay dia tena hifanarahana amin'ny ray aman-dreny mihitsy hoe zao zany no atao zao no tokony atao sy atao. Tsy maintsy hifanarahana io fa raha io le vitam-bavy io fotsiny tsisy zava-banina tena fanapotehana firenena zany io zavatra io. Tokony hisy ihany koa ny fepetra avy amin'ny ministera mifanaraka amin'ny fitaizana any an-tsekoly raha toa ka voararany lalàna ny fikapohana raha ny fanazavana. Raha nanao an'in'le hoe zon'ny ankizy fiarovana ny ankizy ohatran'izany ny fanjakana dia tokony mba nahadiady tsara aloha hoe inona zany ny mesura tokony hifanaraka amin'izay. Fa ny rarana fotsiny le izy dia hoe inona zany ny fepetra tokony asolo an'izay tokony hisy an'izay atsara n'ilay fanabeazana ary ny tanjona moa zany dia hoe atafitan'ireo ankizy ireo ka aminay aloha zany aty dia tena mahita zay fa ny mpampianatra aloha zany amin'iny lalàna iny dia ambavaloza zany zahay ary ataonay avo eto mihitsy satria ny tongotra ny ray mpampianatra aty an-tsekoly ary ny ray avy hatrany tonga dia any tanymora zany. Noho izany tokony mba hisy koa zany le hoe fiarovana ny mpanabe ny asin'ny mpanabe. Raha iverenana niteraka resabe tao amin'ny tambazotra ny tserasera ny oronan-tsara izay nivoaka mikasika ny kapoka izay ataon'ny sekoly tsy miankina iray itsivandry amin'ireo mpianatra. Nizara ny hevitra mikasika ny tokony hikapohana na tsy amin'ireo ankizy any an-tsekoly. Ny teo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena androany izay nanamafy fa voarara ny lalàna ny kasitanana ireo ankizy any am-pianarana. Fanigado natao amin'ny serana mpiara-manidy nataony Ozobe ny sidina voalohany avy amin'ny Bulgaria. Sidina izay nitondra mpizahatany 570 ivahiny ao Ozobe mandritra ny herinandro. Aorian'izao sidina izao itony sidina mampifandray any Ozobe sy Bulgaria manomboka ny volana aprily amin'ny taona 2024 izay anao sidina isan-kerinandro ihany koa ao anatin'izay. 7 ny sidina anabakabaka avy any ivelany Madagasikara miditra ao Nosy Be isan-kerinandro ary 5 ny sambo lehibe mitondra mpizahatany horaisiny Nosy Be eo anelanelany volana Novembre 13 ka hatramin'ny volana Mars 14 ka ny efatra amin'ireo no hoe fahanandalo teto an-toerana. Noraisina tamin'ny fomba ofisialy tao amin'ny serana mpiara-manidina ny Nosy Be ny sidina voalohany avy any Bulgaria ka hanandraisana mpizahatany miisa 570. Ivahiny ao Nosy Be mandritra ny herinandro izy ireo. Tiako ny milaza fa misy tombontsoa lehibe ho an'ny Madagasikara izao. Tonga iny ny andiany voalohany. Raha tian'izy ireo ny toerana dia vetivety dia miparitaka izany. Izany no mahatonga ilay hoe isidina faharoa, fahatelo ary fahaefatra. Tamin'izao vao tonga teto Madagasikara
telo ihany izay ny bulgare fandroany miisa 300 izay no tonga eto. Quand je suis venue à Madagascar il y a 21 ans, il y avait 3 Bulgares. Aujourd'hui, grâce à eux, on est 203. Tao anatin'ny roa taona no nanaovana ny fifampiresahana amin'ny hidira ny sidina aty an-toerana raha ny fanazavana. Aorian'ny ny sidina andiany voalohany, etoy ny sidina mampitohy ny Nosy sy Bulgarie, manomboka amin'ny volana Aprily ny taona 2024 izay anao sidina isaky ny herinandro. Tsy aivina, ny sehatry ny fizahantany no fiveloman'ny ankamaroan'ny olona avy ao Nosy miankina amin'ny fanatsarana io sehatry ny fizahantany io no ahafahana manatsara ihany koa ny fiainan'ny amponina any an-toerana sy ny mandrizana rehetra. Fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra, fotoana maritra no ny andrasana tonga ihany. Ireo masomboly sy zezika avy amin'ny fitaliavam-paritra ny fiompiana sy ny fambolena ho an'ny komuna Manandrina distrika Navaradrano. Tantsaha miisa 910 no sitraka izany ary misy sara-pandraisana anjara isaky misitraka ihany koa ny fahafahana misitraka an'ity masomboly zezika ity. Didin'ny fanjakana no manohana ary miantso azy ireo andray ny andraikiny ireo mpamboly fa tsy hanao zanak'ala hafa ao anatin'ny fanatanteran'izay honina sainy. Mivelona amin'ny fambolena sy ny fiompiana ny 520 no amin'ny komuna Manandrina distrika Navaradrano. Lara-pameno be ny tanàna sy ireo mpiara-miasa aminy araka izany ny fanosehana ireo tantsaha. Androany tonga ny fanampiana avy amin'ny fitaliavam-paritra ny fambolena sy ny fiompiana eto Analamanga. Nisy ny ezaka manokana izay nataon'ny komuna tao ny fitadiavana mpiara-mombonantoka maro samihafa ary indrindra ihany koa ireo malala-tanana. Teo ihany koa ny fiaraha-miasa tamin'ny taliaparitry ny fambolena sy ny fiompiana eto amin'ny dia Avaradrano izay nanao fanadihadiana tonga tetỳ anivon'ny tanàna ary ihany koa nanentana niaraka aminay teto anivon'ny komuna mba hitady izay tosika ahafahan'izy ireo manarina izany fahavoazana izany dia nisy ny tolotra moa zany nomeny zareo. Ny tolotra izay nomena moa zany dia misy ny fampandraisana anjara 100 ny tantsaha amin'ny tombabidin'ireo zavatra izay hozaraina azy ireo, zezika, masomboly izay hozaraina hoentina indray hanarenan'ireo tantsaha ny izay fahavoazana izay. Misy 910 ny isan'ny tantsaha misitraka an'izany fanampiana izany. Ny adirery hatrany ny tantsaha tao anatin'izay taona maro izay nateo aza ny fiatraikany fiovan'ny toetrandro amin'ny sehabiarian'izy ireo. Antenena ny fanohizan'ny fanjakana ny fanohanana fa tsy anaovana tombosiala ireo komuna raha ny fanazavana hatrany. Ho an'ny komuna Manandrina, saika ny sehatra tsy miankina, mpiara-mombonantoka amin'ny komuna no nanome tany-tsoroka sy tohana ireo tantsaha hatramin'izay. Raha hita zao ny zezika MPK tena ny akabidy be mihitsy. Tafakatra teo amin'ny 5,000 teo izy tamin'ny taom-pambolena tamin'ny 2022 iny 23 aty. Dia ny masomboly koa indraindray efa le masombolin'ny olona foana no ampiasaina dia lasa tsy dia tsara tsony ny vokabary. Fa voalohany indrindra aloha zany dia isaorana manokana ny komuna Manandrina nanatanteraka izay famatsiana masomboly sy zezika ho an'ny tantsaha-mpamboly eto amin'ny komuna Manandrina. Tohana moa zany zao amin'ny ankapobeny aloha zany mbola tsy dia nisy hatramin'izay fa dia ezaky ny tsirairay natao fa zao zany vao misy hoe raha hoe misy ny fanampiana van'ny fanjakana zany na hoe fanohanana ara-masomboly ohatr'izany sy ny zezika. Manarak'izay koa moa nisy ny aty amin'ny ilany andrevana izay miaina amin'ny rotsakorana fa tsisy fototra-avitrasa hoe afaka hitarihana rano na anaovana barazy fa avy loha rano sy ny rotsakorana ihany no eterana aty amin'ny lafina andrevana anisan'izany Manandrina sy Mahatsinjo. Mbola mila ezaka be mihitsy ny anay amin'ilay fanamboarana ilay todi-drano ato Ambadikatra izany dia mila tolo-tanana avy amin'ny fanjakana amin'izay zavatra izay. Izay zany no tena hoe mba nanay moa. Izay eteva miezaka ihany amin'ny resaka famboleka sy ny fiarovana ny tontolo iainana. Ny doro-tanety zao efa tena mihena be aty aminay fa tsy dia misy intsony fa isa-taona ity ohatr'izay efa enjana be ny doro-tanety. Araka izany miantso ny fitondram-panjakana hijery ny fototra-avitrasa entina hitantanana ny rano amin'ny komuna Manandrina ireo tantsaha. Famanjaka ndalo amin'ny distrika ny tsara tanàna ary tsy voafehin'ny mpitandro ny filaminana izany amin'izao fotoan'izao. Takalonaina miisa 2 sy omby maherin'ny 30 indray no lasa ndalo ny sabotsy teo ary mitohy hatramin'izao ny fanarahan-dia. Tsy ampy ny fitaovana sy ny isa mpitandro ny filaminana ireo mponina antony tsy hahafehezana ny toe-draharaha ankehitriny. Mandry tsy lavilao ny mponina amin'ny distrika ny tsara tanàna, manjaka ny dalo ary mandrava tanàna maro toy ny trangany sabotsy lasa teo. Izay nangalan'ireo dahalo takalonaina misy 2 sy omby maherin'ny 30 tao amin'ny fokotany Mahatsitso
commune Tsararovo district ny Tsaratanàna. Zay nitirana dalo maherin'ny 30 teo amin'ilay tanàna dia namaky vala maromaro zany hoe tsy ombin'olo tokana no nalainy zareo fa omby maro dia maherin'ny 30 isa teo ny lasa ny fanarandiny tokon'olona dia nisy zandary ihany noentina nalaina fa tsy naresy tosika an'zareo ary tamin'ny lahady tamin'ny folo maraina teo tena nisy fandomana mihitsy dia tao anatin'ilay fandomana zany no nisy vototra ny sasany tamin'ilay omby atika hatramin'izao ray tenenantsika zao zany mbola mandeha mifanenjika zareo fa zareo tsy dia mifanalavitra ny mpanaraka sy ny dahalo arahana fa zany hoe tsy mbola maharesy tosika an'ilay dahalo mihitsy zany hatramin'izao ny mpanaraka zareo nanao takalinaina olona anankiroa olo-dehibe anankiroa io le mainty sy le Alberta fa ny mpanaradia zany ny andiany voalohany tsy naresy tosika efa andiany faharoa le mpitondra vatra indray zao no mandeha manaraka any amin'izao mpitandro filaminana nandeha any zao 7 fa mpanaradia mandeha eo amin'ny 10 iseo. Ahina ny an'ireo olona roa raha ny fanazavana hatrany indrindra manoloana ny tsy fifandanjany hery eo amin'ny rotota. Mbola any hatramin'izao ny takalinaina matetika moa zany ny fomba fataon'ny dahalo rehefa amina zavatra ohatran'io rehefa mandeha 2 andro 3 andro izy rehefa tsy hitany mafapo soa io vonoiny soa arakaraka ny fifanarahana tsy mbola nisy vahaolana angamba raha tsy fandriampahalemana aty amin'ny faritra surtout aty amin'ny district ny Tsaratanàna fa nisy fotoana nangingina kely tao anatin'ny 2 volana dia verina indray izy io. Tsaratanàna, commune, Tsararovo, Tsarabaratra dia kapaika zany risque na insécurité be foana zany hatramin'izay mandrakity androany ity. Mametra-panontaniana ny mponina amin'ny distrika ny Tsaratanàna manoloana ity tranga ity ny amin'ny hoe aiza ny angindimbian'ny mpitandro ny filaminana sy ireo fitaovana maro nampiratiana tamin'ny 9 Jona. Toa efa refesin'ny dahalo mihitsy ny mpitandro ny filaminana amin'ity tranga ity. 2 andro mahery tsy mahenjika ireo dahalo noho ny tsy fisian'ny fitaovana sy tsy fampin'ny olombelona. Ny miaramila sy ny zandary aloha hita fa maro raha ny eto Antananarivo. Mahery ny 4,000 isa no nahetsika niatrika ireo vahoaka nanao hetsika ampilaminana herinandro vitsylasa izay nampiasain'ny mpitondra hery famoretana amin'ny tena ny demokrasia. Izao ny any amin'ny faritra andizany dalo ny tanàna tsy andro tsy alina ny fanafiana. Mitepitepy ny fianakaviana ary ahina ny an'ireo takalinaina omby amanjatony ihany koa no lasan-dalo. Tranga izay mampametra-panontaniana ny amin'ny hoe natao hiaro ny vahoaka sy ny fananany tokoa va ireo mpitandro ny filaminana sa hiaro an'izy. Ao anatin'izay vaovao tsy fandriam-pahalemana izay hatrany dia manjaka ihany koa ny alatromby any amin'ny distrika ny Ambatoboeny amin'izao fotoan'izao. Voatery mivarotra ireo omby tsy amin'ny fotoanany noho izany ireo mponina hisoroana ny fahaverezana fa napahakevitra tsy maintsy noraisina izay miteraka fahasahiranana goavana ho an'ireo mponina mivelona amin'ny fambolena sy ny fiompiana ilary na soloniaina. Isan'ireo mikaiky amin'ny tsy fandriam-pahalemana ny distrika ny Ambatoboeny matetika nitrangana fanafian-dahalo ka ireo omby no tena lasibatra. Saika ny ankamaroan'ireo mponina noho izany no manapa-kevitra mivarotra ny omby na tsy mbola amin'ny fotoanany azy noho ny tahotry ny fahaverezana. Fanapa-kevitra izay miteraka fahasahiranana lalina ho an'ireo mpamboly noho ireo omby manampy amin'ny fambolena. Ny olo zany dia be dia be. Voalohany aloha manana valeur sentimentale ny omby. E malahelo aloha zany amin'ny ombinao aloha tsy maintsy misy satria arendalo arendalo dia tena kely sansy ny ataon'io. Ary misy molaza ara fa nahita ary dia mbola reny lasa voateny vola. Ka zany zany tena hoe miteraka faty antoka satria ohatra teneniko aminao zao amin'ny larobia zao voateny varotanao tapy reny tanàna satria omby io efa amiray volana efa nakarandalo fa taxa dia tamin'ny mekany omby io fa nisy 5 tapitrisa dia zao izy namidy dia 3 tapitrisa mahery zany hoe faty antoka mivarotra faty antoka zany zay mpiompy. Raha zay zavatra zay ty ny ainako zany. Eo amin'ny lafiny fambolena le omby bavata omby mangeza hoe tokony entinao miasa tany voatery sy maintsy amidy satria matahotra sao dia ho lasan-dalo. Dia inona zany miasana indray rehefa tonga amin'ny fambolena. Zany dia mbola midanina olana mpamboly aty amin'ny faritra ataoko hoe azo ambolena ohatra ny aty Ambatoboeny. Zay ny fiantraikany. Tsy ampitandro ny filaminana amin'ny distrika ny Ambatoboeny raha ny tatry ny ben'ny tanàna ny antoerana hatrany. Efa imbetsaka no nanao antsony amin'izany izy ireo saingy tsy mbola nisy valiny hatreto. Tsy ampy zany ny isa
raha oharina amiko hoe ny ataoko hoe ny circonscription nisy any mponina tsy ampoko fitaovana hoentina manao an'izay ataoko hoe asan-dalo zay. Raha tsy resaka zao raha ato anatin'ny commune ambonivohitra Ambatoboina de misy zandary zao zay amin'ny fotan'ny Vato de tsy ampy ny zandary zany, tsy ampy mihitsy any. Ohatran'izay koa ny polisy anta lasa tena isan'andro de mahazo telefônina foana hoe zay ene ato monsieur le maire amin'ny telo maraina vao mahazo matory ny lehilahy lasa le vahoaka rehefa tena hoe sahirana ny fivelon-tenany amin'ny anatoandro voatery tsy maintsy miambina zay fanarana noho izay tsy fampila zay fitaovana io na olombelona io ka ny endrika mbola teo amin'ny tsy fandriam-pahalemana io zany zao tany amin'ny faritsy Madivalo de nisy tany fisaminana zantifika de masy zantany anankiray ary mbola misy asy ay ampilatanandreo dolana bahary zany mbola karoana tenizao. Mangataka ny andraisan'ny fitondram-panjakana fepetra manokana hiadina amin'ny ity tsy fandriam-pahalemana ity araka izany ny ben'ny tanàna ny commune Ambatoboiny. Tafiditra ho isan'ireo faritra mena izy ireo raha ny fisiany atrangana fanafian-dalo matetika. Io tsy fandriam-pahalemana io izay isy fetraka mibetsaka amin'ny lafiny maro tahaka ny famokarana. I Ambatoboiny raha tsahivana izay isan'ireo faritra mamatsy vokatra ny Mahajanga sy ny manodidina. Dia izay ihany koa no entina miampita ao anatin'ny maresaka iraisam-pirenena vetivety hiadivana ny rano fisotro ao avaratra ao amin'ny faritra manitra indrindra ahitana noho ny fiovan'ny toetry ny andro. Antondasa olona miisa 700 farafakelo no matiny hanoanana noho ny tsy fisian'ny vokatra avy amin'ny fambolena atyrak'izay. Dia izay ihany koa no entsika manakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity naizanaiza misy anao ankasitrahany ianao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany mandrapitafa ho amin'ny lapitondray ary tompo lasy tombovavy ilona tompo. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, vous a présenté Vaovao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.